Resaka kalanoro teny ambohimanambola teny a lehilahy iray izay nisoloky vola 500 tapitrisa ariary ka voasambotra taorian'izay ka nipitsipisiny mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary tonga tsy miaraba hono namandesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha fisolokina ho manana kalanoro sandoka no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto fandrindrana fiainam-pianakaviana nahazo fimailo miisa 2,000 ireo solombavambahoaka vitsivitsy nanolotra fimailo miisa 2,000 ho an'ireo solombavambahoaka ny réseau des ONG chinois ho tsinjaraina sady hanentanana amin'ny fandrindrana fiainam-pianakaviana izy ireto raha ny fanazavany député Augustin Randrianasolo avy any Marlambo hatrany izay voalaza fa hameno ny fahabangana navelany USAID misy ihany koa ny fandidina momba ny incontinence any an-toeranany izay ataon'ireo mpitsabo ary iarahana amin'ny salfa fianarantsoa izany rehetra izany fiantohana aro lasa narefo ka manome sehatra ho an'ireo mpifaninana vahiny hatramin'ny nialany lantonirina Andrianary teo amin'ny toerana mahatale jeneraly ny trano fiantohana aro azy ny volana janoary 2024 lasa teo dia nitongana ity orinasa ity izay fanjakana malagasy no mitazona ny 7,700 ny petrabola ao amin'izy mbola tsy nisy ihany koa hatramin'izao izay herintaona sy 7 volana aty aorina ny fanendrena tale jeneraly vaovao eo anivon'ny assurance aro ny tsy fisian'ny mpitantana maharitra toy izao izay mahatonga ny faharefon'ity orinasa ity ka lasa manome sehatra malalaka idirany ireo mpifaninana aminy isan'izany ny vondrona aksianina izay tsy mijanona eo amin'ny resaka immobilier sy angovo sy amin'ny resaka fampiasam-bola intsony fa nanangana ihany koa ny kompania Visa Assurance Madagascar izay nihorina tamin'ny volana martsa lasa teo iny orinasa voasoratra any Maurice tamin'ny alalan'ny kompania Action Financial Service izy ity manoloana anio faharefon'ny assurance aro io ihany dia nanangana ny AFG Assure Madagascar tao Antananarivo ny Ivoiriana Bernard Koné Dosongoy izay efa tompony banky AFG Bank Madagascar nisokatra tao Antananarivo ny 20 ny volana Jona 2024 marina fa tahaka izao tsy fisiny fanendrena tele jeneraly izay hitantana maharitra izao ihany koa no nitranga teo anivon'ny orinasa jirama sy ny Madagascar Airlines talohany nahalatsahany ireto orinasa ireto any amin'ny fahasahiranana lalina izay misy amin'izao fotoana izao mahakasika ny zazalakely izay nisy nampisotro asida indray efa miatsara ny fahasalamany Fredon efa nahazo fitsaboana ary miatsara ny fahasalamany Fredon ilay zazalakely 4 taona nisy nampisotro sidra izay nangatahana tolotanana tato amintsika tato anatin'ny tampizotra Facebook tato maneho ny fisaorana sy fankasitrahana ho antsika izay nanolotra vola mankarena tamin'ny fitsaboana any Fredon ny rainy tsy voavaly ho izy fa zanahary hitahy sy hanontra izay natolotra nareo raha tsy hivina avy any Ambilibe ny fianakaviany izy mianaka ary tonga manohy ny fitsaboana ao an-drenivohitra ao rehefa nampisotron'olona tsy fantatra an'izay asidra izay ity zazalakely ity efa afaka mivoaka ny hôpitaly izy hoy ny rainy saingy mbola mitohy ny fitsaboana ny laharana ahafahana mandefa fanampiana ho an'izay manampanirina hanampy azy ireo dia mbola tsy miova hatrany ary amin'ny anarany Akram andao amin'izay ho resantsika ity resaka kalanoro sandoka ity satria mantsy amin'izao fotoana izao dia tena tsy kely lalina ny ratsy ary mahita hirika isan-karazany foana ireo karazan'olona izay efa misehatra sy mivelona amin'izay alalan'ny fisolokiana ny hafa izay
Maro izy reny ary maro ihany koa ny endrika isehony izay fisolokiana isan-karazany eto sy eroa izay. Ka noho izany dia mila mitandrina isika amin'izy ireny fa raha ohatra ka mora alaim-panahy na ihany koa maimaika ny tianankarena tampoka izay dia iny ianao fa voajonon'izy ireo hatrany amin'ny alalan'ny fampanantenana isan-karazany ao anatin'izay hery miafina sy tsy hita maso izay. Ka porofiny izany zao ity resaka kalanoro sandoka ity. Lehilahy iray nisoloky volan'olona 520 tapitrisa ariary ary voasambotra. Milaza fa manana volamena betsaka izay nomeny dadabeny sy ny kalanoro ity lehilahy ity ka mila vola hamoahana azy. Mponina iray ao Ambohibato, Ambohimanambola no efa voasoloky vola 520 tapitrisa ariary nefa tsy tonga ny volamena taorian'izay. Nametraka fitoriana ireto farany rehefa nitaky ny 7 tapitrisa ariary indray ilay nolazainy ity mpisoloky fa kalanoro amin'ny dadabeany ity. Voasambotra tao amin'ny rokady ny lehilahy, izy ihany no manao ny feon'ny dadabe sy ny kalanoro izay handresen-dahatra ireo olona izay hitaky ny vola. Natotra ny fitsarana moa izy ity taoriany izao fisamborana azy izao. Ao anatin'izay tohiny ity raha resaka kalanoro izay hatrany dia fantatra fa nahiditra ponjavonjamaika NCFA izy tamin'ity androandroany ity rehefa nisoloky olona teny Ambohimanambola izay araka ny voalaza teo aloha. Tsy nisy an'izany dadabe sy kalanoro izany akory nefa fa izy ihany no manao an'izay karazana feon-javatra isan-karazany mba ahafahany mandresy lahatra anireo olona izay mora alaim-panahy amin'izay fitiavana fahagagana sy te-hanan-karena tampoka izay. Ka noho izany mila mailaotrany isika rehetra amin'ireny karazana trangana fisolokiana isan-karazany ireny ary misy amin'izy ireny dia tena mahay mandresy lahatra tsara mihitsiny ao anatin'izay resaka fisolokiana izay. Ka raha mora alaim-panahy ianao ary raha tsy mba manontany ny olona manodidina anao na ihany koa ny olona izay tokony mba ahafahanao maka sosokevitra ianao amin'izay fotoana izay dia iny ianao fa voajonon'izy ireo moramora ao anatin'izay resaka fisolokiana isan-karazany izay. Ka noho izany aleo mailo hatrany fa ny ratsy sy kely lalana ary miseho amin'ny endriny rehetra amin'izao fotoana izao ny karazana halatra sy ny fisolokiana tahaka ny tony. Ary tandremo ihany koa ny finonom-poana amin'izay resaka hery miafina isan-karazany na ihany koa ireny olona izay mitonona ny tenany ho mpimasy isan-karazany ireny fa misy amin'izy ireny dia ndehaka volanao fotsiny fa tsy misy marina akory ny ao ambadika anireny rehetra ireny fa karazana fisolokiana amin'ny fomba manara-penitra daholo ireny ataon'izy ireo amin'ireny olona izay hitany mora voajono amin'ny alalan'izay fampantenana isan-karazany izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra tsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milike ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia marary soa.